Miarahaba antsika rehetrarehetra. Nanapa-kevitra zany ny tenako anatin'ny fikarohana momba ny tontolon'ny tanora fa hanao an'ity fanadihadiana tao anjotrana ny ligne ty. Ary ny tanjona farany dia hamoaka boky anankiray antsoina hoe génération crise. Ninona tsy nadika tamin'ny fiteny gasy ny génération na hoe indray mira, ary ninona tsy natao amin'ny teny frantsay ny crise mba hahafantarana fa malagasy le izy. Tsy izany fa zao ny ny olombelona rehetrarehetra izay mbola velona amin'izao fotoana izao zany indrindra fa ireo izay teraka na taloha kely na nanomboka teo amin'ny 1900 makaty dia saika taranaka ny aina crise daholo. Tsika rehetrarehetra zany ny aina crise, fa ny habetsany tsy mitovy satria izay taty aoriana mazava ho azy fa ny aina crise vitsivitsy, fa na inona dia itsika rehetrarehetra zany dia zanaka crise daholo. Tsy GNZ ihany, tsy ny tanora 72 ihany, fa tsika rehetrarehetra ireo. Dia nipetrakolana zany dia hoe fa maninona no miverimberina le crise. Dia mety fanontaniana mety hipetraka dia hoe miverimberina ny crise satria misy an'izao misy an'ry mandeha ny adihevitra hoe ny olana sa ny rafitra sy ny sisa sy ny sisa. Fa ho anahy manokana zany dia te hijery lalana hafa hanazavana an'ilay izy hoe mifamelona le crise sy le olona. Zany hoe misy cycle izay cercle vicieux zany, mifamelona le izy. Ka rehefa mandeha le crise dia le olombelona izay hatramin'ny potsirany voamasony dia niaina tao anaty crise dia lasa zanaka crise izy zany. Ary ny tontolo izay hibeazany sy hivelomany dia misy crise. Dia iny anefany manefy fomba fisainana sy fomba fieritreretana ao anatiny. Izay le antsoin'i Pierre Bourdieu hoe habitus, na dikadikako tsotsotra hoe raiki-tapisaka. Mbola mila miera amin'izareo amin'ny akademia angamba. Io raiki-tapisaka io dia le famaritan'ny Bourdieu azy hoe mitarika anao hanana fomba fisainana sy fieritreretana sy fomba fihetsika izay hitarafana an'le zavatra niainanao. Ka ny fanontaniana zany apetraka amin'ny rehetrarehetra dia hoe inona fiantraikan'le crise niainanao ireny amin'ny toetranao, amin'ny toetrantsika menakavy ireo. Dia andrasa manao fandinihan-tena zany tsika, introspection, amin'ny alalan'ny famaliana le fanontaniana izay alefa anjotra io ao anatin'le roy hoe aiza ho aiza zany manoloana an'izany, za ve mpamelona an'le crise sa za no hiaran'le crise. Zay zany zavatra hovaliantsika zany zay zavatra zay ao anatin'io fanontaniana io. Dia rehefa vita zay dia ho hita eo fandehany fa misy petra-kevitra maromaro izay heveriko fa tokony ho halaliana ary mety ho fitaovana hoentintsika hialana amin'izao crise satria mafy loatra izao zavatra mitrango zao tsy hananana fanantenana loatra zany ho an'ny firenentsika le zava-misy ary tsisy samy tia an'ity tanindrazana ty daholo tsika. Dia heveriko fa tokony ho zany hieritreritra ihany koa mandiny tena sy mandinika iombonana. Dia antso moa nataoko hoe boky iarahantsika manoratra ity, zany hoe amin'ny alalan'ny famalian'ny tsirairay avy dia efa manoratra an'le boky izy amin'izay fotoana izay. Fa rehefa avy eo koa mety mbola hisy antso manokana ho an'izay manan-talenta amin'izay zavatra zay. Dia zay angamba mba hanjara biriky ihany koa hoentina ho amin'ny famahanan'ity olan'i Madagasikara izay mampalahelo loatra ity tanindrazantsika ity. Zay zany no antony zany anoratana an'ity boky ity. Dia izy moa efa alefa amin'ny indrindrandrindra fa mitambajotra-tserasera, Facebook, LinkedIn, alefa mailaka ihany koa ho alefako amin'ny YouTube koa.